Samy manana ny prioriteany ny rehetra amin'ny resaka toe-draram-pirenena. Fa amiko manokana dia na de eo ny raharaha hoe sarotra sy mampalahelo rehetra, resaka base toliara, resaka fanampozinana, resaka reny hoe fananganana milisy, amiko dia mbola zandriny reny. Fa ny vain-dohan-draharaha priorité amin'ny Madagasikara dia mbola ireo nosy kelitsika bodon'ny Frantsay ihany na ny Îles Éparses izany, satria ireo no iakinan'ny aim-pirenentsika, ireo no fototry ny fiandrianam-pirenentsika, zany hoe maha isika antsika, maha Madagasikara amin'ny Madagasikara ary mampaleo tena amin'ny Madagasikara. Ka tsy ataoko lava le resaka fa atao zay faran'izay foy mba tsy ho very anjavona ny hevitra tena tiana hoentina. Dia mba nasiko fandaminana kely any ato, dia ireny matso natao teny Mahamasina ireny, zay nanasana miaramila Frantsay, nanasana miaramila Sinoa. Ny Frantsay aloha dia efa azo atsaina satria izy Frantsay le filoha mitondra antsika, fa ny Sinoa dia tsy fantatra, mety misy Sinoa koa zany ny adala raha ny tena marina. Fa vazovazy raha an-dalana iny. Fa ny resaka politika tompoko dia resaka tombontsoa. Matoa tonga nanao matso, nasaina nanao matso teny Mahamasina amin'ny andro fankalazana ny hoe fetim-pirenena malagasy, zay tokony hanandratana zay fiandrianam-pirenena malagasy izay, dia tsy maintsy mahita gegena ity filoha Frantsay ity voavidy ary voatsindry mampiditra tafika zay mibody ny tanitsika, mandray anjara amin'ny matso mametaveta ny fetim-pirenentsika ary mametaveta ny tolom-panafahana nataon'ireo razambentsika. Ka taorianan'ireny, araka ny lazaiko hoe ny politika dia resaka tombontsoa. Taorianan'ny 26 juin dia nanao fetiny fetim-pireneny ny firenena Frantsay ny 14 Jolay lasa teo. Afaka maly zany. Tsy nanasa tafika malagasy Macron, fa tafika indonésianina no nasainy premier invité ny filazan'rareo azy, ary nitarika ny matso zay nataon'rareo teny amin'ny Champs-Élysées. Dia asehoko ny sary ireo, l'armée indonésienne a défilé sur les Champs-Élysées. Asa raha mazava ihany le izy a. Sary manaraka dia sarin'ny filoha Frantsay mandray tanana ny filoha Indonésiana, zany hoe mankalaza ny fahafito amby 50 taona ny fiaramiasan'ny Frantsay sy Indonésiana ny zareo. Io ny sary. Ka reto ny sarin'ireo tafika Frantsay, mpibody tanitsika, mpibodin'ny nositsika, nasaina nanao matso. Reto kosa ny Sinoa, asa inona nitetika ao ambadika aloha, fa dia ireo raha mahita ireo tafika matanjaka Sinoa nandray anjara tamin'iny matso iny koa.
mbola resantsika malalaka ny momba izay any aorina. Fa ny tiako lazaina dia amin'ny matombontsoa amin'ny politika, resaka tombontsoa, de mazava ny fihetsika Macron. Fihetsika Macron nanasa reto Indonésiany reto satria tombontsoan'ireo ny fiarah-miasa amin'ireo anjakazakany amin'ny faritry ny Oseana Indiana any misy any faritra misy any Indonésia. Indonésia tsy zana tamin'ny Frantsay, tsy manana ady tany amin'ny Frantsay, tsy manana nosy bodon'ny Frantsay, zany hoe malalaka be ary tena normal ny fiarah-miasan'zareo. Zay ny accord de coopération, firenena anankiroa tovolenta samy manana ny fiandrianany fa miara-miasa. Tsika dia mifanalavitra amin'izany satria tantsika dia mbola bodon'ny Frantsay mazava be mihitsy, ary Macron efa nilaza ici c'est la France. Ary ny filazam-baovao rehetra Frantsay dia manitrikitrika fa tsy ala amin'izay ny fitondrana Frantsay, tsy hiova hevitra amin'izay Macron. Tsika nefa dia mbola misisika, mbola mampanao matso an'ireo miaramila ireo, midika ary proof ny fifikiran'ny Frantsay sy ny fanindrin'ny Frantsay ny malagasy. Tsy magaga satria ny 20 centimetatra zay bobodo fahefany eto amintsika dia Frantsay tapany. Tena Frantsay diso ahako azavady diso. Ialako tsiny fa Frantsay feno. Zany hoe ressortissant français en bonne et due forme. Zany hoe araka ny lalàna Frantsay. Satria ny lalàna malagasy dia efa nanipaka azy, nanala azy tsy ho malagasy. Ka ny fihetsiky 20 centimetatra dia tsy magaga. Ny fihetsiky ny Frantsay dia tsy magaga fa resaka tombontsoany azy. Fa ny tena mampalahelo dia isika malagasy, ny mpanao politika malagasy. Azavaiko tsara, matoa ny Frantsay nanomboka tamin'ny fanjanahantany tamin'izany Félix Faure zany ny président tamin'izany, nandefa ny gouverneur Galeny, nanala ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo ary naka amin'ny fahefana, zany hoe naka any Madagasikara ho fananan'ny Frantsa. Hatramin'izany ka hatramin'izao dia mbola iray ny feo amin'ny Frantsay. Rehefa niteny Macron hoe ici c'est la France, tsy nisy anankiray nanohitra ny mpanao politika mpitarika toko rehetra Frantsay na ny vahoaka Frantsay. Fa miray feo rehefa tombontsoan'ny firenenan'ireo ny fananana fangejana firenena, fitsetsefana firenena iray ohatra ny firenentsika, dia miray feo izy rehetra. Na Front National io, na Rassemblement National io, na socialiste io, na communiste io, na ino io. Rehefa Frantsay, mpanao politika toko Frantsay, vahoaka Frantsay, dia tsisy ny teny nanohatra hoe tsy marina zany fa ny malagasy ireo. Tombontsoan'ireo no arovany. Fa ny tena mampalahelo dia isika malagasy topony no manao valalana alika ka nantsika topony ara tsy tia ny tanitsika, satria manoloana n'izao toe-draharaha zava-doza efa fiketrehana tsy moramora ny fiarah-miasa amin'ny mpangalatra, amin'ny fanekena ny maha Frantsay andreo Ilzé-Passe reo, dia tsisy mihetsika ny mpanao politika malagasy rehetra, tsy afaka miray hina isika malagasy
no io mpamadika tsy valara tsy vanina tsy vakiatatra io satria raha ny tokony ho izy de tokony iray feo ny fanjakana fitondrana malagasy ray manontolo na fitantanana na mpanohitra tokony iray feo manohatra fa tsy an'ny Frantsay Madagasikara fa an'ny malagasy. Sika ohatrany matorotoro sy varim-bariana satria eritrereo teo ohatrany trano be anankiray zany le Madagasikara, tranon'olona iray. Raha misy efitra enina ohatra raha ataotsika hoe enina zany ny faritany ato Madagasikara, misy efitra ray na roa bodonin'olona hafa. Zany akoatrany anao tompony de misy olona miditra ao akeliny hoe anazy le efitrano diky zany fa tsy manana ny fiandriananao mandrakizay ianao raha mijanona amin'izay toeran'izay le fibodona satria tsy ho anao mihitsy le trano ary tsy ho vitanao titra amin'ny anaranao zany raha mbola misy olona mibodo hafa manao ankeriny indrindra firenena matanjaka ohatran'io ao anatiny. Tananao ty tanana vanana sy ny tanana kavia de tena iray ihany. Raha alany ty dia manala ny retraretra manapaka, alany ty de maty ianao ny dikany. Ny tiako tenenina tsy azo sarahana Madagasikara ireo nosy ireo. Ny fanalana an'ireo de midika famonoana ny fiandrianam-pirenentsika ary tsy azahoantsika fahaleovantena mandrakizay. Hetsika kely ivoaka ianao andeha andray ranomasina andeha anjono de fa sakanandrala samboron-drala. Ianao tsy manana faty zahatra, izy manana sambo dekera. Ka ny zavatra tiako hitrikitrihana eto dia izay hoe maha-iray tsy mivaky ny firenena malagasy izay. Efa ny lalàna rehetra de efa manamafy ary makatoa ny fiandrianantsika malagasy amin'ireo nositsika ireo fa itsika no mirirarira. Sendra zay mpitaribato vilambava mpamadika dia zao no manjoatsika. Zay ny antony nametrahany an'io eo. Ary io minoana reo fa rehefa vita ny ilaivany an'io ho ajedany io na io ahongany io engany ho tonga zany ary tsy maintsy ho tonga zany. Tsy ampafirina ohatrany Kadafi mena toerana nanangana ny tantiny tao anatin'ny zaridainan'ny Elysée io fa zavatra pitika kely taiparasy tsisy antony manala an'io teo sy mamono an'io teo rehefa azony zay tombontsoa ilainy. Fa ny firenetsika ny dirandoza hiara overy aminy. Ka mila mihetsika isika vahoaka malagasy, mila mirahina ary mila miady satria tsy ho azo moramora io. Farafaratsiny sakanana ny fivoriana manaraka ho avy ao Madagasikara, fivoriana fandroa no ty hoe resaka hoe fiaraha-miasa commission mixte fa resaka sinema fotsiny io. Fa ny Frantsay efa zavatra efa matipaika ny azy fa tsy ala amin'ny tanireo izy. Ka samy isika mieritreritra dia mandray andraikitra satria tsy vita mitazapotsiny io. Ireo mpanao politika rehetra rehefa tsy hanao io an'ireo afaka misorona ny tena tsika mandeha makeny amin'ny 13 mai milahatra na eny amin'ny avenue satria izay indrindra ny tena famoretana tsy avela amorontsika vahoaka sy anaovantsika fihetsiketsehana. Izy zao marina fa nakalaza ny fetim-pireneny tamin'ny 4 Jolay teo, tsy maintsy nakalaza iny fa ny afinafina any ambadika any satria tsy azo aseho vahoaka, tsy anaitra an'le reto le valalabe mandry fa lasa ny Frantsay ny tantsika de
mody olo-kafa reny minisitra ndrandram-bahiny reny efa azo antoka reny fa reny koa efa frantsay reny reny firesatsy fiatsany reny ka arovony tanitsika mijoroa satria no avitsika sy no avin'ny taranatsika ary no avin'ny Madagasikara ho adidy masina ho arovatsika amin'izany ka tsy maintsy afaka ary tsy maintsy maleo tena Madagasikara rehefa mirahina sy miady sika masina ny tanindrazana.